zahay mivady moa zany very zaza tamin'ny 30 avril handeha hianatra hiditra amin'ny ray sasany ao amin'ny Masera i Larissa 10 taona classe de 7e amin'ny Maseran'ny Saint-Joseph de Coligny Ambositra dia handeha hianatra izy dia nalefa tsy nanome frais bajaja izahay sady tsy nanome frais posy fa nandeha fotsiny satria ray aman-dreniny nandeha namonjy fiteraka tany amin'ny hôpitaly dia somary sahirakirana tamin'ny fiteraka dia nalefa izy dia tonga tamin'ny 5 anay tsy nafantatra hoe izy tsy nandeha tany an-dakilasy ny tany ampianarana koa tsy nampandriaka hoe tsy ato Larissa nefa ny kitapony navela tao ampianarana tamin'ny izy nandeha tamin'ny 12 dia kay izy antsa tonga tany ampianarana tamin'ny 2 dia tonga ny tamin'ny 5 nisy ny antso nivadiko hoe mandehana aty Antsirabe anareo fa aty zanakareo dia mitondra vola 30 tapitrisa dia teo anay nigaga hoe fa zanakanay iza zany dia teo nanontany mpitondra posy sady nanontany tany an-trano ny ramoseko niteny hoe fa iany very fa iany tsy ao an-trano dia jerena i Larissa zanakay faharoa vehivavy tokana izy io no very tsy hita dia teo taitra amin'izay moa zany agnay am-vady dia niteny niantso ihany amin'ny appel inconnu mpangalatra dia niteny zareo hoe malako tiny ianareo dia ny ramoseko niteny hoe anay tsy manam-bola 30 tapitrisa fa mba atao izay fanarahana fa omenay volanareo ry averina anareo zanakanay dia izy niteny hoe 20 tapitrisa hotsiny ny farany alainay aminareo fa rehefa ohatra tsy izay no aterinareo dia vonoinay zanakanareo dia teo agnay am-vady resaka sady mifanohevitra no nandeha tagny amin'ny pôlisy dia nanao fanambarana tany amin'ny pôlisy moa zany agnay dia tonga ny tamin'ny zoma maraina dia niteny zareo hoe ay hotsiny ianareo mandehana aty Antsirabe dia agnay zany vao mikaroka vola sady mitady hevitra ny tagny amin'ny pôlisy koa tena vao nanao resaisa koa fa ahoana zany dia teo amin'izay zareo dia premier mai tamin'ny andro zoma dia tsy avy nandefa vola aloha agnay dia tonga ny sabotsy maraina tamin'ny 2 mai dia menasy amin'izay zareo sady tena nandrano tsy mandefa vola fa vononay ty zazakely ty dia teo amin'izay agnay am-vady niteny koa tsy misy cash point mahazaka ny vola fa atao akory dia niteny amin'izay zareo 4 tapitrisa hotsiny no alaiko dia 9 tapitrisa raisinay amin'ny hariva sady mandray any zazakely ianareo dia farany moa ngay dia nanapakevitra agnay sy ny fianakaviana rehetra tao an-trano dia nandefa ny 4 tapitrisa nandefa ny 20 millions francs nalefa tamin'ny cash point dia sady niandry ny lera tamin'ny enina sasany fa eo ambositra 40 koa no handraisana ny vola sy zazakely dia niandry lera agnay tonga ny tamin'ny fito sasany eo tsanandray appel tsony zareo sady nivono zareo telefony dia tianay re raha olona io sary zazakely zay mba mahita ny Larissa dia mba avereno hôtel efa miasa ny gendarme avereno izy fa ny gendarme sy ny pôlisy efa nanao ny fikarohana izay no tsananaovanay fanambarana hatramin'izay nefa moa tsy misy vokany dia farany agnay amin'ny vady tena nanapa-kevitra moa atao mba mitady izy dia tsy manao arakaraka an'izay manatitra azy ao anaty tokantranonay zahay fa omenay valisoa izay manatitra azy na izay manatitra azy amin'ny toerana anaterana azy ohatra ho gendarme na toby fitezana marary na fitezana zazakamboty na hôpitaly na izay hitanareo anaterana azy mety avy fa mba sy
asio contact afaka hakana anazy dia misaotra betsaka indrindra ho an'izay anatitra azy efitrano fanahy masina tsika olombelona. Tahaka izao zava-misy ety amin'ny tranon'ny iray amin'ireo voapanga namono sy nakakeriny any Larissa. Efa miainga ny afo ao amin'ny ilany Vem, comer filho. Situ kan. Yaulah foto tang saya. Tahaka izao zava-misy ety amin'ny trano fonenany iray amin'ireo voapanga ho nakakeriny sy namono nafaty amin'ny Larissa tovovavy raika amby 10 taona rehefa avy nitety tanàna mitondra lanjasoram-bavety amin'ilay hoe avoay amin'ny olona namono an'i Larissa dia mirohotra ety amin'ny trano. Tazana ety ihany koa rehefa manomboka misy ihany koa izay firehetana izay ao ambadika. Efa tetỳ an-toerana ny mpitandro filaminana saingy tsy nasakana sy tsy nafe anireto vahoaka maro be izay miroatra ety Vatavolo.
betsaka simba azy fatazana miakatra ny setroka ary amin'ny efitra farany ambony. Sanga famina felhabil. Izao ny ampiasairana samy maka amin'ny fony. Efa samy manao izay akany amin'ny fony reto vahoaka reto rehefa avy niatrika ny fitondrana, ny kodina ny tanàna Nambosika, ny nofo mangatitra an'ilay tovovavy kely izay nivonoana tamin'ny fomba feno habibiny. Efa nanao niezaka teo ihany ny avy amin'ny fitandrona filaminana fa tsy nahasakana ny reto vahoaka reto anevo ny hatezera ny tia toerana Ratsahivina dia ny trano fonenany ray amin'ireo voapanga ireo anisany voarohorohy tamin'ny famonoana ny tovovavy kely ray 10 taona Larisa zany ny tompony tia trano izay iharany hatezeram-bahoaka aty efa miakatra ny afo efa misy efitra maromaro may raha ny hita ety toerana ety feno vahoaka ety toerana feno vahoaka. Foana tanteraka amin'ny tazana ety foana tanteraka tany tia latsaka kelikely avy any ambony ihany ny karazana tavatra dia efa rahantsika efa miainga ny afo ao ambony ao fa dia mbola misy olona ao efa tazana miakatra ny afo fa dia mbola tazana. Ia, ova valiko ihany moa fanontaniana izay apetraka anareo tsy misy olona tsony avy ao trano raha ny hita ihany koa misy fitaomana entana
Efa mitazana ny firetana amin'ny efitrano farany ambony a. Efa miakatra. Efa tsy misy olona hatrahafa intsony tamin'ity anatin'ity trano ity ary mpiaritra ny teatiatorana dia efa misy fotoanana entana zany tany. Any amin'ny oza sao da misy? Vavahady. Zay Mifampitsika ny hafa. Mbola misy olona mbona efa mirehitra nefa le tany mbola misy Bonus 25. Merci mon père. Le ambany va le lavaka. Eto averina fanazavana eto amin'ny trano iray amin'ny tranon'ireo voasambotra sy vaoroy ho namono faty sy nakakeriny any Larissa ity trano izay iarany fandrovana sy fanimbana ity. Nama zany hoe fihetsibana vary Arangony. izy no mety fomba. Indrindra ny fanombotana. Ao raika fanombotana fefy. Malala makapity da nefa sy asao malaza igny eo tokotanina eo. Moningy Maria mivaroka ny vahady Raika mpifandradanana.
Tuh, siya ang bulote naman na. Siya lang geda natama sa mga hindi semua apa tapi putih mereka putih say putih Nunari, hebat mama kita soak surat. Mira, anay di pa na sa tabi pa yung lamod. Mahal po sila marami.